andao hiaraka aminay, andao hiaraka hivorivory, andao hiaraka hizara fananeto, andao hiaraka hitety habakabaka. Andao est un ensemble de canapés métalliques en demi-lune et d'un luminaire fabriqué en fer et en cuir. Les mobiliers, fruits de recherche et de l'imagination de la jeune designer Rishiani Ratouv, sont une invitation à découvrir l'univers du design et à apprécier la culture malgache. Miainga amina ankizy miaraka mivovory amin'ny alina, ohatrany hoe takariva morom-patana, dia ny ao an-tsaiko tonga dia hoe boribory, manao boribory foana satria iny no tena facile indrindra raha hoe hifampizara zavatra zany ohatrany automatika be ilay boribory. Dia niainga tamin'izay hoe andeha hanamboatra meuble boribory rangahy zany a, dia inspiré amina sahafa ilay izy satria izay koa forme somary décliné kely, dia miaraka amin'ity luminaire suspendu ity azontsika lazaina hoe afo izy, afo mitsingevana raha takariva morom-patana na koa hoe habakabaka raha mitraka dia ohatrany mahita volana sy kintana nefany. Le fer, matériau qui symbolise la force. Rishiani Ratouv sait comment le travailler. Fille d'artisan ferronnier, elle arrive à créer une sorte de dentelle en métal qui orne une partie de sa création. Fer à rond, fer à carré, dia fer à 6 no nanamboarana anazy. Farany réalisation an'ilay meuble dia 2 semaines teo eo ny artisan tao an-tanàna no miketrika an'ity. Dadanay no tena technicienne zany, ny ray koa no tena technicienne dia ny ankizy manao réalisation dia 2 semaines dia ity herinandro no nanatanterahany anazy. Fa ny anjara asako zany dia nanao an'ilay sary dia nividy ny couleur sy ny texture, fa ilay meuble zany no nandoko anazy tamin'ny tanako, tifirina ny pistolet aloha dia ny finition rehetra sy ny ana zany zany no nandoko anazy. Dia ohatran'izay ilay fomba hitsinjaranay an'ilay izy ao ampiasana zany. Autrement dit, c'est Rishiani Ratouv qui a assuré le design, une étape importante dans le processus de création. Farak'ilay parcours architecture sy design izay nataoko, nisy fotoana tany am-pianarana dia tao mihitsy aho vao tonga saina hoe tena ilaina ihany ilay mieritreritra aloha ny vao manao an'ilay zavatra, na ny hoe ahoana ny anatanterahana anazy, zany hoe ny côté technique rehetrarehetra, na hoe manao simulation 3D kely aloha ny vao se lancer, na ny réflexion hoe ahoana ny utilité an'ity, le zay karazana réflexion zay mihitsy zany no plus be mihitsy raha atambatra amin'ny artisanat ilay izy dia matafavoaka zavatra goavana. Manana tendance manko ny hoe tonga dia andeha hamorona fotsiny dia atao hoe ilay izy dia ohatra verivery be manao prototype, lasa very fotsiny ny fitaovana. Dia intéressant be ny design eto à Madagasikara fa mbola tsy ampy expérience satria koa tsisy fianarana ny amin'izany tsika dia betsaka ny autodidacte. Fa izay koa mahatonga an'ity event ity misy ampisehoan'ny olona hoe ohatran'ny ahoana ny artisanat zany raha ny ampy réflexion. Tout juste rentrée d'une résidence artistique de 3 mois à Paris, Rishiani Ratouv est invitée à la première édition de Tana Design Week. Plusieurs designers exposent leurs œuvres à la gare Suaran depuis le 12 mars jusqu'au 19 mars.